Manerana ny Madagasikara mihitsy ny olan'ny famatsiana rano ankoatra ny eto Antananarivo dia velon-tarainy amin'ny fijalian-drano ihany koa ny mponina ny Nosy Be Mariana be ihany no misy rano voatery manakarama olona maka rano amin'ny vovo na amin'ny renirano lavitra ny olona. Velon-taraina ihany koa ireo mpitantana ny pompon-dranopokon'olona satria mitambatra ny faktiora nefa ny rano tsy mandeha araka ny vaovao tateriny andrilalana sy misara safinjatovo. Nanomboka ny taona 2024 ny fijalian-drano tao Nosy Be raha ny filazan'ireo mponina. 3 arivo ireo mpanjifa rano ao an-trano teo anivon'ny Jirama any Nosy Be tamin'ny taona io. Ny antomba nefa mponina mangany fotsiny fahanterany foto-drafitr'asa ka velon-tarainy mponina noho tsy fisihany sy fatapatahan'ny rano any an-toerana. Problemnay ranonay tsy mandeha. Zay miforango amin'ny 3h du matin ndraiky jusqu'à 6h maraindraigny rano tsy mandeha. Tampoko izy mandeha amin'ny 4h 5h izy fa vonino. Zay tegna malahelo be zay zegny amin'ny kasiky rano mandeha aminay maty. Zay malahelo zay vahoakany ambodivanio aty malahelo zay amin'ny rano. Izay tena mijaly rano efa mandritra ny taona maro. Efa ela petrarana tena tena mijaly rano. Ny vovo amizay koa nefa tsy azahoana rano mihitsy fa mandeha sy tapaka misoratra aty nefa ny rano tsy mandeha mihitsy tao anatin'izay taona maromaro zay. Dia zay zany mba mangataka hoe mba alefaso ny ranonay. Ny andro mafana, ny rano tsy misy. Zara raha mahazo rano 3 zeriganina ao anatin'ny ray andro. Tena hoe tsy mahazo rano mba mangataka amin'ny Jirama zany zay hoe mba jerevako kaiky zay fa mijaly. Zara raha mandeha ny akamaroan'ireo mpampokon'olona misa 920 miparitaka anivon'ireo fokotany marobe ao Nosy Be. Misy koa ireo efa tsy nandeha intsony ambolana maro. Olona manodidina ny 100 isan'andro ny tonga mantsaka amin'izy ireny. Mitovana be nefa ny faktiora satria tsy mandeha ny pompy ka tsy misy fidiram-bola andoaviny izany ireo mpitantana zay velon-taraina mafy. Fangatana sy vahaolana ngatana aminy mba handefasany an'ilay rano sy mba hijerevany an'ireo faktiora eo mba iresaka amin'ny latabatra boribory mihitsy izahay iresana an'ireo faktiora eo fa tsy voaefa mihitsy ary tsisy izy vola azo andoavana anazy mihitsy satria raha ny hafa mandeha tsy afaka andoavana an'ireo tsy mandeha ireo mihitsy ilay faktiora amanetsiny daholo fa tsisy amin'arivony amanalina manetsiny nefa ny rano tsisy mandeha mihitsy nankely ny compteur tsy mihodina inona moa ny anefana an'io faktiora mivoaka jiaby maro be io. Voatery mandeha na manarama olona mantsaka rano amin'ny vovo na amin'ny toerana lavitra ny mponina ka manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mba hijerena akaiky izany sy hamahana aingana ny olana tsy fisihana na fatapatahan'ny rano ao Nosy Be.